Miarahaba daholo tompoko efa avakintsika. Indrindra fahalinay re tompo Andriamanitra efa mbola nivelominao velona ena soamantsara natratra n'ity androany ity. Ka dia andre ny teninao izahay azavao ny fo sy ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ilazantsara araka an'izao na toko fahasivy andiny voalohany hatramin'ny andiny fahafito no mofinainao antsika androany ry havana. Izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Raby io, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha asa sao ny masonao any amin'ny farihy Siloama, izay atao hoe rahadika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Amen. Ray masonao manamasina ny amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny tompo ry havana. Isika tsy maintsy manao ny asa. Asan'iza mandra-pahofiana. Ny valiny voalohany dia asan'Andriamanitra. Rehefa nahita lehilahy jamba ny mpianatra nanahirana ny sainy dia aiza ny misy ny tsiny. Fa i Jesosy kosa dia namily ny fijerin'izy ireo amin'ny tena laharam-pahamehana dia ny asa fanasitranana sy fanafahana. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay hoy Jesosy amin'ny andininy fahaefatra. Inona no asan'Andriamanitra nataon'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao? Ho vahaolana, ho famonjena ho an'izao tontolo izao. Tsy ny fitadiavana tsiny na ny antony fahoriana ny laharam-pahamehana amin'i Jesosy eto, fa ny fitadiavana vahaolana sy fanampiana. Ho antsika izay mahatsiaro mpiara-miasa amin'i Jesosy amin'ny fanohizana ny fampelezana ny filazantsara, mila mitandrina ihany koa. Fa indraindray rehefa sendra zava-manahirana, ny mahamaika sy mahavariana ary andaniana andro dia ny fampitady tsiny. Atodik'i Jesosy amin'ny antom-pisiantsika ihany koa isika anio dia ny ho vahaolana ho an'ny hafa sy ho amin'ny fiatrehana ny asan'Andriamanitra. Isika tsy maintsy manao ny asa. Asan'iza? Efa voavaly izy teo dia asan'Andriamanitra. Mandra-pahoviana, mandra-piverenan'i Jesosy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona hoy Jesosy. Ny atoandro eto dia manondro ny fotoana mbola hitantaran'ny tompo ny fahasoavany sy ny fisian'ny fanararaotana hanao soa. Ny alina kosa ny fotoana izay tsy ahafahana miasa intsony. Hevera araka izany fa voafetra ny fotoanantsika eto ambonin'ny tany tsy ahafahana miasa. Ka tsy tokony varimbarina sy tsy anjena andro lava ihany. Koa araraoty ny fotoana rehetra hanaovana ny asan'Andriamanitra ary ataovy mandra-piverenan'i Jesosy. Mitaky fiovana izany ry havana indrindra fa ho antsika zatra mampihemotra ny fotoana hanolora-tena ho amin'ny asan'Andriamanitra. Olona efa vita fanekena mamorona fialan-tsiny lava izao isaky ny taona nanao ny asa fanompoana. Dia ny mbola misy ny hery hietsehana ataovy ny asa. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Hoy ny Petera voalohany toko 2:1-2. Isika tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra mandra-piverenan'i Jesosy Kristy. Fa ianao kosa magnonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterahany fanompoanao. Timoty 2:4-5. Man'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompo noho ny amin'ny teninao mampahatsay anay fa ny asanao Andriamanitra dia nitondra vahaolana fanafahana ho an'izao tontolo izao. Dia izany ihany koa ny asa tokony tanterahanay. Ary nampahafantarina anay teo ihany koa fa mandra-piverenan'i Jesosy dia tsy tokony hitsahatra amin'izany asa izany izahay. Ampaherezo izay tompo fa vonina hiverina amin'ny lalana marina. Apetraka fiainam-pelantananao ny tontolo andronay, ny fiainanay, ny adinay, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.